fahitanao androany. Amen. Maro tokoa zao ny olona eto amin'ny Ile de France trabony nefa ianao tonga soa eto. Zany zao dia efa fifaliana tsy haiko izay mety olanao any a tena akaikinao efa fifaliana zany hoe miravoravo ianao amin'ny Jehova hoe amen. Teneny koa ny akaikinao hoe afaka ohatran'ny vavolombelona teo koa hoe fiainanao. Miaraka amin'Andriamanitra tsy misy kisendrasendra zany. Andriamanitra rehefa hitantsika nanomboka tany amin'ny Genesis dia hitantsika hoe tamin'izy namorona an'izao rehetra izao dia mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra. Nanteny izy hoe premier jour izy nanao an'izao, deuxième jour izy nanao an'izao, sixième jour izy nanao an'io, la septième jour izy ny se reposer. Zany midika fa na fiainantsika tsirairay avy koa ary araka ny vavolombelona nijoroany mihitsy teo dia rehefa tena matoky azy tsika dia mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra. Tena iny akaikinao mipetrapetraka daholo ny fiainanao. Aza manahy ianao hoe raha ohatra Andriamanitra ka nanao an'izao rehetra izao dia ozy izy hoe maizy misy zany. Dia Andriamanitra hoe tena kaiza ny olona fa tonga dia mibaiko fotsiny izy hoe misy mazava. Dia ohatr'izany koa tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa misy ny olana aza manaiky zany hoe ianao ny olana indray mampivaha sainao. Fa za mahita fa androany fa ny olana mivaly eo amin'ny fiainanao fa tsy ianao tsony. Amen. Satria no fantatranao ny marina dia ny marina afaka antsika tsy ho andevo. Amen. Ngataka antsika tsirairay avy mbola hiaraka hitsangana hiomantsika ny fomam-panahintsika handray ny tenin'Andriamanitra. Sokafo ny fonao ny Andriamanitra dia irao. Iainy le teny izay rentsika ao anatin'ity hira ity. Numero
raha zao toy izao tokoa jesosy mametrahanay fanantenanay dia very izahay satria nenao rery le andriamanitra tokany izay tsy miovy omaly anio ary mandrakizay mangetaetanao fatratra izay tsirairay avy reto jesosy ka sio indray izay tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao androany sokafo ny fonay tsirairay avy mba ahaizanay arean'ny feo anao izay miadika izay miafina ao ambadiky ny teninao marina tokoa jesosy fa tsy misy vaolana ilainay akoatranao eo amin'ny fiainanay raha ny fahotana sy ny fahafatesana ary jesosy avy Nazareto vitanao namana azy ka maika jesosy fa izay mety zavatra mety ady lalovanay tsirairay avy reto dia izay matoky fa rehefa mibanjina anao izahay dia tsy mahita olana intsony tahaka anao izay jesosy androany tao anatin'ny lakan'ny Petera na nisy ary ny rivotra ny fofofo dia anao natory izay jesosy eto amin'ny fanatrehanao dia tahaka matory ampiadanana satria nafantatray fa ny hery feo anao dia ampangina indray izay mety rivotra ny fofofo eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ka androany jesosy tena mangataka aminao mangataka mba ny rivotro ny faneo masina hitsoka eto aminay tsirairay avy jesosy ka ampangina ninina mety tabataba izay nataony satana teo amin'ny fiainanay tsirairay avy dia tsy maintsy miaika izy androany amin'ny anaran'i jesosy tsy maintsy mivaly olanay androany amin'ny anaran'i jesosy avy Nazareto ary ninina izay mety olana izay mety teo amin'ny fiainanay alohanay niditra teto amin'ity toerana ity dia matoky a jesosy fa rehefa mivoaka eto izahay dia hivadika voninahitry ny anaranao izany rehetra izany rehefa hivoaka izay tsirairay avy reto jesosy eny ampovoan'ny ankohonanay eny amin'ny manodidinanay eny amin'ny toeram-piasanay eny amin'ny toerana fianaranay dia ho tonga fahazavana tokoa izay jesosy avy Nazareto ary ahita ny Andriamanitra ivelona ny manodidinanay ahita ny falebiazan'ny Andriamanitray ireo manodidinanay ka hiteny izy hoe fa iza fa ahoana mahatonga anareo ohatr'izao fa inona miampiavaka anareo mba te hiazakazaka koa izay hanantona ny Andriamanitra reo jesosy avy Nazareto oka tsy fotoana mahazatra ny fotoana androany fa ny fotoana rehetra izay iarahanay aminao dia tena miavaka foana mamy jesosy manana anao tena tsisy jesosy afaka amin'ny fitenin'ny olombelona anambaranay zany hoe mamy fanatrehanao izany jesosy avy Nazareto izany fanatrehanao izany no natonga ny Mesaka Sadraka sy Abednego navita mijoro natao anatin'ny afo azy izy ireo satria na fanatrehanao tsy misy tsono mitahotra tsy misy tsono fiasana saina ka na inona mety afo mamay izay tadiavin'ny fahavalo amononanay tsy mahery noho ny Andriamanitra izany ninona mety loasany araka ny fahafatesana mety lalovanay tsy ampaninonanay izany satria nahoana fantatray hoe iza le ao anatinay ny ao anatinay dia lehibe lavitra mahery no an'izao toy izao ka izay Andriamanitra izay mahatonga anay mivory eto amin'ity toerana ity mivory eto izay jesosy mihoatra ny telo izahay eto tonga soa tokoa jesosy tonga soa ary misotra anao izay jesosy fa izay dia anisany natsonao anisany invitenao izahay ray latabatra aminao indray androany hihinana ny teninao jesosy avy Nazareto hisotra ny ranonao izay raisinay amin'ny finoana jesosy avy Nazareto anavao anay indray anome hery anay indray raha ohatra izay kareraka jesosy avy Nazareto anamboatra ny fiainanay indray jesosy avy Nazareto hitondra anay ny any amin'ny voninahitra sy any amin'ny tsara indrindra foana amin'ny anaranao jesosy amen voalohanao hira farantsika alohantsika minonika ny teny nao an'ity ity hoe entre tes mains j'abandonne aza misy zavatra fikiranao mihitsy eto amin'ity tany ity ataovy jesosy ny arenanao entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, le Père m'aima, personne ne sait d'en reprendre lien. Rehefa natrehan'i Jesosy ny eta mavesatra ao nonanao abandonné an'i Jesosy ka izy efa nampanantena tanareo miasa fatra sy mavesatretanao izy izy ohatra ty amiko izy fa za me fitsarana que moi-même
akaikinao hoe eto amin'ny toerana tsara indrindra ianao. Ny olona be da be zao mihevitra hoe toeram-pitsaharana sy hoe toerana tena mety aminy zao dia hoe any amin'ny vakansy izy dia tsy haiko any amin'ny l'île paradisiaque izy dia amoron'ny ranomasina izy dia ambon'ny transatiny izy dia misotro boisson exotique izy dia izay ny heverany hoe izay ny tena toerana tena heverany hoe toerana tsara indrindra. Fa zasy ianao a faly amin'ny tenanao fa ny toerana tsara indrindra dia ny toerana n'aiza misy anao satria nahoana Jesosy a le prince de paix mitoetra ao anatinao ka ny fiadana rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsy tedavina. Tsika izay mahatonga antsika ninona olana tsy tonga olana intsony amintsika satria nahoana satria le ato anatintsika tsy miova. Teny eo akaikinao ao anatinao Jesosy, ao anatinao fiadanana, ao anatinao fitsaharana, ao anatinao le vahaolana hoe amen. Ka androantsika hijerany amin'ny hoe ampianarin'ny fanahy antsika ny différencier ny corps, ny âme sy ny esprit atsika. Ny tena natonga nisy ny olana voalohany teto tany dia rehefa nanomboka nanoty Adamaseva dia nanokatra varavarana ho an'ny olana izy mivady teto amin'ity tany ity. Dia rehefa nisokatra io varavaran'ny olana io dia nitarika malédiction be da be izay tonga hatrany amin'ny fahafatesana. Ka ny probleman'ny olona zany voalohany indrindra tsy le mety olana ara-bolanao, tsy mety ny olana ara-tokantranonao fa tena ny olana zanak'olombelona indrindra dia fisarahan'ny olombelona tamin'Andriamanitra. Fa izao manana vaovao mahafalo anao araka ny teneny taty Colombe teo hoe efa vany ny olana tao amin'ny Jesosy. Satria nahoana Jesosy no tonga nanidy ny varavarana io ka ninona mety olana tonga ho fiainanao dia efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Efa vitan'i Jesosy voaomana daholo ny zavatra rehetra tao amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'ny tenany tamin'ny maty dia efa nisy ohatran'ny paka complet rehefa nandrain'i Jesosy tsika dia ao anatin'i Jesosy misy paka complet izay hitantsika ny vahaolana ny zavatra rehetra izay mety eo amin'ny fiainantsika. Raha ohatra ka misy ny olana ny aretina hozy izy Jesosy hoe dia kapoko tamiko izy nahatonganareo fanasitranana. Tonga misy mety hoe misy ny olana ara-bola hozy izy Jesosy hoe nampahantrana mpantonga anao manan-karena. Fa mahatonga ny olona mbola mahita olana foana eo amin'ny fiainany satria izy tsy mahafantatra an'ilay Jesosy vahaolana. Indray ny olona rehefa miteny nandrain'i Jesosy oui tsara ianao nandrain'i Jesosy fa fantatrao ve tsara ianao mibebaka tsara ianao teo amin'ny lacroix fa fantatrao ve fa ambadiky ny lacroix iny ao ny tena misy ny secret amin'ny promesse. Lacroix zany dia porte d'ouverture mitondra anao any amin'ny bénédiction sy mitondra anao any amin'ny promesse n'Andriamanitra. Ka izany mampatonga antsika miteny foana hoe vakio ny baiboly. Tena akaikinao vakio ny baiboly. Mandeha any ianao sekoly hoe ianao hoe iza migidringitrika izany intsony. Za tsy tahitanao migitrika intsony hoe ino moa izany fotoana ny sekoly dia aiza hono ny hono ary amin'ny shopping ary amin'ny centre commercial ary dia rehefa anontanian'ny paster dia tsapaka mihitsy paster tsapaka dia nefa ny aizany ianao any ianao manao divertissement anao ihany. Fa manina ilay 3 heures de temps kelinao efa rendez-vous mba angatahany Jesosy anao mba mananao discipline de vie ty atokako tena Jesosy mihitsy ty vahaolana ho amin'ny fiainako sady bidy ho amin'ny fiainako ataoko izay tongavana amin'io ataoko izay activité izay ilaiko avant ou après. Fa problème ny kristianina maro tonga ny olana vazay ny olana no mampiazakazakazy makany amin'Andriamanitra. Tandremy miandro olana tsy voavady tsony hoe izay vao hiazakazaka ho any amin'Andriamanitra. Malahelo Andriamanitra rehefa hoe ohatra hoe voatery lasa tsy dian'Andriamanitra mihitsy ny olana. Izany maha tonga ny olana eto tany be da be ny olana météorologique, ny olana guerre, tsy haiko olana tsy fikazon'ny olombelona satria nahoana ny olombelona mihitsy manirika an'Andriamanitra. Dia rehefa manirika an'Andriamanitra ianao dia misokatra ho azy ny varavaran'ny olana dia izy satana ilay izy. Ny tena marina izany rehefa varavarana ny olana ireny tokony misy anjelin'Andriamanitra lasa gardien ireny na amin'ny fiainako na amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa rehefa tsy eo ny anjelin'Andriamanitra rehefa irika eo Andriamanitra tonga amin'izay ilay mpangalatra sy mpandrombo. Izay satana nge tsy takiny mihitsy tamin'Andriamanitra nanoazao rehetra izao edeny tsara tsy misy olana voky daholo nisy ny favokisana nisy ny fitahiana tsisy.
dia miala ny satana satria na izay zavatra tsy hananantsosy krisy tany an-danitra lasa tonga any amin'ny enfer na any amin'ny enfer inona ny any miafy be inona ny any maisypito ngany misy vokatra zany fa afatesana ny any dia izay ainany satana izay a vao mahita ny olombelona izy sy mahita ny zava-boarina amboarinandry rehetra dia mitady hirika foana izy amotena ny zavatra namboarin'Andriamanitra dia inona ny zavatra inona ny tiany tena voalohany indrindra ny olombelona satria moa izy Andriamanitra nanao olona moa izy araka ny endriko ka satana rehefa mahita anao tena tsy zaka mihitsy no mahita anao tena akaikinao anao nge tena tsy levon'ny satana mihitsy hoe amen raha ina mifalia mihitsy rehefa mijoro anao mitary dia tena mitenanao izany indray satana fatako mihitsy fa tsy levonao ary zaho raha mitombo mbola mijoro eto amohandravandravanao aisaky naloha mivoaka ny tranonao dia tena ninona mety tedavina ataonao satana za ndravanao ianao no mivay eto fa tsy za mivahany izay mety olona tedavina ataonao amin'ny fianao zany attitude tokony hanana ny zanak'Andriamanitra fa tsy hanana ny zanak'Andriamanitra rehefa tsy mahafantatra ny secret ny tenin'Andriamanitra izy fa maran'ny olona mandeha mivavaka dia mahiparikirana verset fa tsy révélé mihitsy ilay mystère caché ao ambadiky ny teny iny dia rehefa tonga eny izy any amin'ny voan'izao tontolo izao dia ohatran'ny olon-drehetra mampalahelo moa lasa miazakazaka any amin'ny psychologue dia izy Andriamanitra indry zany moa izy Jesosy avia ty zay miasa fatra sy mavesasatra za avia ty za ozy mipetraka eto miandro anao teneny eo akaikinao hoe sambatra ianao amen raisitsika eny eo amin'ny bokin'ny Colossiens chapitre 1 verset 19 à 23 raiso ny baibolinao manana ianao baiboly manana ianao stylo manana ianao cahier fa nalehantsika tsy fampijerijery fa hianatra tena akaikinao nianatra nalehantsika eto anao izy Jesosy ataovy mpianatra ozy ny firenena rehetra ka ina nataon'ny mpianatra mianatra ka mampimehibe zany atsika indray tonga ny ampiangonana fito za tsika nilazaka kristiana tsika tsirairay dia mipetraka dia croiser les bras dia eo dia mena ny pastera fotsiny dia rehefa Jesosy ny teny ataovy mpianatro ny firenena rehetra everinareo fa ahoana moa nafa tonga nyity baiboly ty nisy tsy maintsy nisy olona naka noty naka stylo dia zay mahatonga ny Jesosy ny teny hoe ataovy mpianatra ka ianao zany rehefa tonga ny amin'ny mpiangonana nalehanao hoe tsy ampideran'ny kiraronao tsy ampideran'ny beauté anao fotsiny dia amafana bon ianao dia eo dia misinstalle dia eo dia miandry lera le dia firy vao irava mba lokanay zao ary loka lahady matsiro zany na tena fikao tsy zany nalehanao eto fa hianatra nalehanao eto amen raisitsika Colossiens chapitre 1 verset 19 à 23 tsika manko misy fotoana tsy maintsy taiterina kely fa mafanafana ato amin'ity saly ity fa tsy manino zany amin'ny anaran'i Jesosy. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Vous êtes un andriamanitra fahavalon'Andriamanitra isika noho ny fahotana dika zany hoe fahavalo zany ohatrany hoe mijeran'ny satana izy zany tsy taherika mihitsy izy fa ahoana nefa noho ny fitiavan'Andriamanitra ihany dia noho ny ran'ny Jesosy sy noho ny tenan'i Jesosy natolony dia lasa tonga réconcilier tsika amin'Andriamanitra pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Io le noho ny ran'ny Jesosy tsika tsy afaka ho tonga masina mihitsy miendrika no ifandray amin'Andriamanitra raha tsy noho ny ran'ny Jesosy. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Zany mampatonga tsika tsy maintsy mitory ny tenin'Andriamanitra. Zany mampatonga nasianao mila mihaino ny tenin'Andriamanitra. Satria na Jesosy le teny tonga nofo, everinao fa plaisir tamin'i Jesosy nga mijaly teo miazo fijaliana dia avy hoe rehefa vitan'i Jesosy dia samy mandeha samy tady eny andren'i Jesosy dia samy mandeha samy tady eny. Fa io teny io no tonga nasianao hitoetra amin'Andriamanitra. Rehefa nandrain'i Jesosy tompo sy mpamonjinao fiainanao manoka zany dia mipetraka ao anatinao Jesosy. Dia mila anao mahay miaina miaraka amin'ny Jesosy amin'izay mba tonga anao tsy fahavalon'Andriamanitra intsony. Dia ozy izy tamin'ny voalohany
ny olana voalohany indrindra ny amin'ny natonga zao toy zao tafiditra tanatin'ny olana dia fisarany olombelona tamin'Andriamanitra. Dia rehefa nahita Andriamanitra, hitantsika zany amin'ny bokin'ny Genesis tamin'izy tamin'ny tantara Noa, dia kivy Andriamanitra nahita ny olombelona. Tsy hoe raha ohatra Adama sy Eva nanota voalohany dia rehefa nitonga izy nitondra hoe rehefa hita neraka zao toy zao dia hoe Noé sy ny ankohonany any nihitany hoe acceptable teo imasina. Fa le olombelona rehetrarehetra niteraka tao niteraka avy amin'ny Adama sy Eva tsisy nankatohan'Andriamanitra na nyray ary. Dia hozy izy Andriamanitra hoe tena natiorany olombelona mihitsy lasa tonga ratsy. Zay no mahatonga antsika miteny hoe fa ahoana zara ohatra ka mbola hoe fa manina ny olon-drehetra eto tany izay teraka eny na ny zaza mena vavy iny dia lazain'Andriamanitra fa mpanota. Satria ampianarintsika foana moa zay matetika amin'ny sekoly ny tokantrano hoe nananganany Andriamanitra ny tokantrano dia misy héritage mipasy. Dia ilay zany efa principe efa système nataon'Andriamanitra hoe lasy ny vavy miaraka dia mametarana misy zavatra mipasy foana. Zasy ianao anatin'ny tokantrano anatin'ny mpivady misy zavatra mipasy foana. Ny ray aman-dreny mampitasy zavatra amin'ny zanaka foana. Dia ilay izy koa na spirituellement na naturellement misy zavatra mipasy foana. Dia ny fahotana dia zavatra mipasy tao anatin'ny spirituel. Dia iny tsy maintsy tonga Jesosy nanapaka an'izay oziny izay. Jesosy ireny afaka nanapaka an'izay oziny izay satria rehefa nitady solution Andriamanitra. Satria Andriamanitra aloha dia zany efa voahita ny tany amin'ny Noa, tany amin'ny tao nanoka tany amin'ny Noa Andriamanitra dia efa niteny hoe natiorany olombelona tsy possible mihitsy ahay itia sy ahay anompo anahy. Dia zavatra nataon'Andriamanitra zany entre période jusqu'à Jesosy tonga dia lasa nanao sacrifice na biby izy. Dia rehefa hitantsika moa ny Ancien Testament dia ny raha amin'ny biby manarina fahotana fa tsy mamafa fahotana. Ohatrany hoe ahafahan'Andriamanitra mijery zareo ihany malgré ilay fahotana tsy hahatonga an'Andriamanitra ohatrany hoe zefatra be ilay hoe satria n'Andriamanitra saint. Dia nefa ny olombelona efa séparé de Dieu dia hitantsika izay zavatra izay tamin'ny Adama sy Eva vao nanota voalohany dia inona nataon'Andriamanitra namono biby izy dia nanao akanjo voalohany Andriamanitra fa mipoana bête. Ahoana moa tonga ny mipoana bête tsy maintsy ny sacrifice de sang. Dia iny le symbole an'ilay sang le hoe manarina le nudité izay noentin'ny fahotana. Ka ny olona vao an'i Jesosy dia le honte noentin'ny péché satria zany lasa ohatrany hoe honteux ny olombelona rehefa face à Dieu. Misy zavatra mampisaraka lasa mamenatra ny olombelona amin'ny fiain'Andriamanitra tsy maintsy tsy mendrika intsony. Dia le raha ny biby iny natao manakona an'ilay izy ohatrany hoe le peau de bête zany mba hitan'Andriamanitra fa miafina ambadiky ny le fahotana. Dia nefa rehefa nandeha teny ny génération dia zanak'Israël tsy niova ihany. Isa-taona ary zalampy mibebaka ery amin'ny temple pavily mitondra sacrifice. Tout le reste de l'année zalahy maditra ihany tsy manaraka ny 10 commandements tsy nakatohan'Andriamanitra. La plupart dia ennemi de Dieu foana. Dia izay nampatonga an'Andriamanitra hoe aleo mihitsy Jesosy Kristy ozy izy ny zanak'ilay tokana izay tsy nanota no nanetry tena naka vatantsika olombelona dia hitondra fahotantsika teo amin'ny lacroix natonga nasy ianao lasa réconcilié avec Dieu. Iny ny tena olana goavana indrindra. Mara amin'ny kristianina tsy mahatsapa ny sarobidiny lacroix mahatonga amin'ny fiainany foana mbola ohatrany hoe ambivitra. Mahatonga ny olona koa tsy mety mahatsapa sy manafanantenan'Andriamanitra dia tena tsy fantan'ilay sarobidiny fitiavany Andriamanitra azy. Dia rehefa misy ny olana eo amin'ny fiainany dia venao fa ohatrany hoe tsy milalana azy Andriamanitra. Fenao rehefa mandinika fotsiny ny lacroix rehefa le tratran'ilay olana be ianao dia mandini fotsiny lacroix saintsainy fotsiny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny lacroix izay fotsiny saintsainy. Dia imagine hoe tsy nisy ny sacrifice-ny Jesosy teo amin'ny lacroix taizy zasy ianao tsy miresaka amin'ny fiainana matetika ingeny tena makarara sain'ny olombelona dia ny olana eto amin'ity tany ity izay mandalo fa tsy fantatry ny olona fa tena olana goavana indrindra dia ny olana fanahinao mety voavahanao saritsara ny olona eto tany fa mifanahinao io raha tsisy an'i Jesosy dia ahoana iza miandra anao rehefa miala eto amin'ity tany ity no satana miandra anao. Misy ary ny sasany eto tany dia efa ataon'ny satana taingim-boziny dia miala eto tany zo maika pire ce qui fait zany izy tsy niaina mihitsy mamy ny zavatra satria tsy nafantatra an'Andriamanitra.
fa raha zasy ianao a Jesosy nomena anasy ianao no ny fahotanao no ny zavatra nataontsika contrarian'Andriamanitra dia izy ihany name vahaolana nefa ntsika nanao an'ilay zavatra tsy mety nefa izy indray name amin'ny vahaolana dia ny olana kelinao fiainanao io hoe dia tsy vahany izay fotsiny saintsainao fa mahavoantsika mihaino loatra ny feo an'ny devoly indraindray a ny feo an'ny devoly ny marina kokoa no mitenin'Andriamanitra nefa Jesosy n'insiste mihitsy hoe Satan aussi c'est c'est un menteur. Vous avez pour père le père du mensonge. Kenao zany rehefa mare fena fa kivina dia tsara efa Satana daholo reny fa contraire reny no feo an'Andriamanitra. Androany tsika ampianarina aheno ny feo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro fa rehefa haino kristianina disy amin'ny feo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana isan'andro izany no tenanao fa milamina ny fiainanao miova be ny fiainanao tonga dia miova fiatrianao ny problème fotsiny no voalohany indrindra dia efa famahany olana voalohany ny attitude anao face amin'ny problème famahana olana voalohany fa ny olana nge zavatra circonstance miandro baikony na ny olana tsy mahafantatra ny tena sy momba azy akoa fa indraindray koa tsika tsy mireconnaître mahatonga ny olana koa fiainantsika misy no désobéissance à Dieu il faut reconnaître indraindray tsika rehefa misy ny olana dia tena satana oui fa indraindray tsika misy name ouverture na Satan tsika ny désobéir à Dieu zay aloha déjà fatalo déjà aloha ina ny source ny problème anao dia raha fantatrao hoe ny désobéissance à Dieu ndana mibebaka dia miverenan'Andriamanitra mivaha ho azy ny olana zay zao dia fa question réponse tsotra be misy indray ny olana ohatra ny amin'ny resaka fifandraisana ozy tsy tia anah mihitsy satria za kristian so dia mba afihetsika ao amin'ilay olona mihitsy koa mahatonga ny olona lasa tonga olana eo fiainanao ao fiainatokantranonao mety problème tokantranonao sy dia mba jerevina no tenanao sy dia mba piriteny hafa nefa ntsika mindray milaza fa zanak'Andriamanitra fa inona zao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe mandeha fera mamela eny koa fruit de l'esprit l'amour la joie l'humilité zay fotsiny hijoronao tokantrano dia miravina ho azy ny problème relationnel aminao na ny épître ary miteny an'izany hoe soyez en paix avec tout le monde la christiane soit en paix avec lui ina problème nanao ratsy izy na tsy nanao ratsy izy izy ndana mibebaka atao fotsiny zay atonga zay olana zay tsy olana tsony eo fiainanao fa atao fotsiny zay ataon'Andriamanitra zay tenen'Andriamanitra dia zay dia efa milama ho azy ny fiainanao fa indraindray tsika mihitsy koa miatire olana eo amin'ny fiainantsika satria tsika tsy tehaka toan'Andriamanitra dia rehefa hitan'Andriamanitra fa hoe tsy nampiovany olombelona ny sacrifice ny biby dia nitady vahaolana izy tao amin'ny Jesosy resitsika nge amin'ny Ézéchiel chapitre 36 verset 25 à 28 Ézéchiel chapitre 36 verset 25 à 28 je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le corps de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Io le Jesosy tonga nitoetra amin'izay ao anatintsika. Dia iza moa Jesosy mitoetra ao anatintsika fa ny masina. Jesosy no vahaolana ny fahotana sy ny fahafatesana fa ny fanahy masina no vahaolana nomeny Jesosy ahafahany zasy ianao mahay makatohan'Andriamanitra. Fanahy masina no lasa tsy tonga coach spirituel ho an'ny amanao ahaizanao miobéir an'Andriamanitra. Io no tenen'Andriamanitra. Men'Andriamanitra fo vaovao tsika, men'Andriamanitra esprit nouveau tsika. Ny sono izy le cœur de pierre, io cœur de pierre io tsy mahay makatohan'Andriamanitra. Misy ny olona miteny eny j'ai envie, j'arrive pas. Satria cœur de pierre le izy. Fo izy Andriamanitra omeko anao le cœur de chair. Ina cœur de chair zany vivant. Ny zavatra en vie sensible amin'ny zavatra amin'ny environnement. Pierre zao raha apetraka ao sensible n'inona na rano na tempête tsy mipénétrer mihitsy ny ao anatin'ny pierre. Fa raha ohatra ka maka zavatra en vie anao ohatra hoe plante dia raha misy orana misy influence aminy, misy soleil misy influence aminy. Dia ohatr'izay le cœur tadiavin'Andriamanitra hoe cœur sensible amin'ny sitrapony. Dia ny olona tera-baovao zany nomen'Andriamanitra ny cœur nouveau io. Dia ozy izy ataoko anatinareo izy mifanahiko. Dia izy Andriamanitra ihany ozy izy
no anome antsika an'izay kapasité zay ahaizantsika makatoa an'Andriamanitra sy mahay manaraka an'Andriamanitra. Fa io principe io indray tsy hain'ny kristianina maro fa hidirantsika lala izy rehefa avy eo. Raisika indray en Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 25-26. Jean chapitre 14, verset 25-26, amin'ny anaran'i Jesosy. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera aussi toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Les termes de Jesosy. Fa le masina zany no maître mienseigny antsika ny tenin'Andriamanitra io. Maran'ny olona taloha mamaky baiboly dia tsy zavatra fata mihitsy. Nefa ny tenin'Andriamanitra miteny fa nahazo fiainana. Dia maninana izy tsy hitako fiainana. Firy taona ny olona pendant 15 ans zakalaty tsy miraty mihitsy mame amin'ny bon fiangonana foana mipetraka eo. Tous les dimanches tonga izy amin'ny folo pendant 3 heures de temps mitsangana izy mandeha 20 ans de temps izy laza fa kristianina. Tonga 10 taona izy kristianina dia nefa fiainana. Tsy mbola révélé tamin'itsy le tenin'Andriamanitra izay tenen'i Jesosy fa nahazo fiainana. Satria nahoana dia izaho aloha tsy nampahafantarina azy hoe izy ny Saint-Esprit. Ny base ny vie spirituelle chrétienne zany se base avec la relation avec le Saint-Esprit. Satria nahoana Saint-Esprit no kotra mampianatra antsika momba ny tenin'Andriamanitra. Izy le feo ao anatintsika zay mananatra antsika, mikorrige antsika, zay mamerina antsika n'ilay verset vakintsika dia tadidinao hoe le tenatr'izao fa zao nke tokony amin'ny ura zao situation zao na dia zao fa nahoana misy ny olona mare an'le feo indray fa mignore an'le feo. Misy indray tsy mahay mare an'le feo. Misy karazan'olona roa en tant que chrétien. Misy mare an'le feo fa mignore mihitsy satria nahoana tiany le fiainana fahotana tsy mbola tsy mafo izy an'le fianaranofo. Fa misy indray tsy mahay mihaino indray izy amin'ny fanahy masina. Satria na tsy ampy ohatra ny connaissance de la parole na tsy ampy ny persévérance no anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy tsara fa ny fiainana ny finoana dia mila persévérance. Satria nahoana le Dieu qui s'est sacrifié sur la croix pour toi et moi mérite pour que tu continues de le chercher encore et encore. Satria ny zasy ianao tany an-davaka ny cherchena. Ka rehefa tonga tera-baovao ianao mpirovim-pitiavana voalohany afaka omenao an'Andriamanitra dia ianao mitady azy. Zay manko tonga ny Jesosy miteny hoe le royaume des choses izy est comme un trésor. Ty baiboly ty tsy be da be ny kristianina manana haingo tanàna tonga anaty bibliotekiny. Haingo tanàna hoe mividy an'le tena en or mihitsy baiboly ty pasteur jereo vidiko lafo mihitsy ty pasteur. Fa tsy mahafantatra izy ake mihoatra noho ny diamondrany ao anatiny satria kam micreuser. Jereo tsanga reny olona mitrandraka volamena reny sasany mivona isakrifie ny fiaina mihitsy nen'zareo tsy manasonansa koa hoe ahita izy sa tsy ahita. Fa mitrandraka satria mananteny izy hoe ahita diamondra ray dia efa nova ny fiainana. Zasy ianao manana assurance fa tsy ho faty ianao raha micreuser ao anatin'ity baiboly ity fa ahita ny fiainana ianao. Ahita iova ny fiainanao raha ohatra ianao ka micreuser. Ka ny olona chasseur de trésor reny persévérant reny. Tsy ngamba taloha sa mahita ny film any Indiana Jones daholo. Jereny danger inona fa hoana zay courageux izy inona tsy mararana zany fa satria tellement hoana satria le quête du trésor ny motivation ao anatiny. Dia rehefa manana an'izay motivation izay izy dia lasa tonga persévérant ho azy. Ka ianao ve aloha sarobidy aminao ve zavatra ataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao? Sarobidy aminao ve le hoe tsy nandova ny afo be intsony fa lasa nandova ny fiaina mandrakizay? Zay fotsiny aloha tao fonao sarobidy aminao ve le hoe hiaina mandrakizay eny akaiky ny dady, eny akaiky ny Andriamanitra, any amin'ny fahazavana mandrakizay, tsy misy tomany mandrakizay, tsy misy rofo mandrakizay. Zay ve aloha sarobidy aminao? Fa mahatonga anao be kinetaka lava amin'ilay olona iray kely tous les jours satria tsy fantatra hoe inona aloha dia izany zavatra efa azonao. Fa rehefa tsapanao ilay zavatra goavana indrindra rehefa nomen'Andriamanitra anao tonga maivana anao azy io zavatra hitanao io. Izany tonga Davida tsy niraharaha. Davida nge tsisy niraharaha. Ny ondry mba copain sy copine ondry kely dia désert izy dia tana izy tsisy niraharaha koa ny dadany na ny zokony sy ny rahalany hoe raha Davida kely hoe tafoty ve raha Davida zao dia maty ny liona sy ny bery. Fa ianao mety adiny izao tontolo izao fa ianao izay mahatokan'Andriamanitra tsy mba adin'Andriamanitra. Davida tsy adin'Andriamanitra. Kinao mindraindray mety mieritreritra za anatin'ity olako ity tsy mba misy miraharaha mihitsy. Pasteur am'izao mba mitondra bavaka hitan'ny pasteur zao problème be ty tsy misy micomprendre.
ianao sy morfondra ny tenanao rereo fa amin'Andriamanitra ianao mandefa Andriamanitra tsy manadino anao zany ka tsy mbola nisy konetaka na mahaolana mihitsy loha teto amin'ity tany ity e ianao efa hoe tena 10 litre ny ranomasy very dia nisy olana mivavy na hoe mitaitaina be anao ny inquiétude mitobotoboka be foa dia nisy olana mivavy tena hoe nisy olana mivavy ka reny natao hoe sans intérêt ozy ny vazaha ka tsy anao hoe magazine énergie tsara ao anatin'ny vavaka sy ny fandohaliana dia on paie tsara dia Dieu s'occupe de tout tsy marina ve zany fa tsika indraindray hoentin'ny nofo fa tsy hoentin'ny fanahy tena ny akaikinao fanahy masina hoe novaolana nomeny Jesosy ho anao ahaizanao makatohan'Andriamanitra amen zay aloha atao fitapisako anatin'ny fonao sy ny sainao mihitsy hoe fanahy masina ampiaka ay ianao fanahy masina rehefa mijoro ianao dia toi et moi indray Saint-Esprit on est ensemble ozy izy Jesosy hoe c'est le consolateur ça ianao ndraindray aza miandro ny vadinao na ihany tambotambanao no vao consoler fa ny consolateur ao anatinao ihany za mampatonga anao mahay mamela hely fa eo ny ao satria na consolateur ao anatinao fa mahatonga atsika amin'ny tena problème voalohany satria tsika mitady vaholana aty ivelany fa ny vaholana ao anatinao le tenao anatin'ny fonao le fanahy masina miteny anao any ianao ny tonga miazaka za mahatonga an Jesosy nareo mavesatra tena sy miazaka za ty aniko fa ny problème an'io ny miazakazaka any amin'ny dokotera aloha miazakazaka any amin'ny psy aloha miazakazaka any amin'izao ary matetika miazakazaka any amin'ny tsy fameny mihitsy ny tena problème miazakazaka any amin'ny paster aloha mbola mety any satria paster tsy maintsy hitondranao miazakazaka any amin'ny Jesosy any rehefa tsy vitanao tsony le miazakazaka amin'ny Jesosy dia paster indray aloha miazakazaka ho anao any amin'ny Jesosy mba sy tonony ianao no ohatra zay nge midika an'le intercession reny ohatra hoe rehefa tena reraka be ianao dia alao ary ianao babeko hoentina any amin'ny Jesosy dia hoentinao amin'ny Jesosy ianao dia eo amin'izay anao sy Jesosy miregle an'ilay situation zay nge midika ny intercession ohatr'izay koa resaka ozy izy Jesosy mahatsy mipetera efa nampaherezika ianao izy dia ampahereza indray ny dana mipetena mibatany akama indray dia hoetioty amiko dia ohatr'izay le izy ka mahavoatsika mahatonga ny kristiana maro mbola mahita ny olana ho tonga olana eo amin'ny fiainana satria izy mandeha amin'ilay natiora amin'ny maha-olombelona fa tsy mandeha amin'ilay natiora izay nanamboarana ilay natiora vaovao ilay natiora amin'ny fanahy ka mily zasy ianao aloha mahafantatra an'izay zavatra izay mila fantatrao dia za reo Andriamanitra telo izay rainy eo ina ny rôle ny père eo amin'ny fiainanao ina ny rôle le fils ina le rôle le Saint-Esprit meilleur ami anao tsy ny vadinao tsy ny copine-anao fa meilleur ami anao voalohany izy Saint-Esprit kenao rehefa misy olo mba miresaka amin'ny Saint-Esprit zavatra tsy zaka ny Saint-Esprit indrindra dia ignoreny takany tsy misy maro amin'ny kristiana tsy mireconnaître ny Saint-Esprit mihitsy ho aidany maniny Jesosy ny teny aidanao izy satria misy zavatra normal be zany ianao fianao raha misy zavatra tsy zakanao normal izay ny lavana ny aide fa raha ohatra ka zakanao daholo zavatra eto amin'ity tany ity tsy nalevan'i Jesosy ny Saint-Esprit fa fantatry Jesosy hoe misy zavatra tsy limité reto olombelo reto fa omeko anazy le aide ahatonga anazy ahazaka ny situation rehetra dia mahatonga anao tsy fantatrao hoe ny Saint-Esprit c'est ton aide déjà fa io dia mbola ianao reriany ny vaccin-nao tsy le problème amin'ny vava ianao lasa mivava dia le olana mijery anao lasa tena meme fotsiny tena ndry vaty zany nge mahatonga reny olana amin'ny psychiatrie tsika mefa evena matetika mizaha tena nanao fa le olona lasa adaly reny olona nampahaizany reny olona nanambola be fa tratran'ny choc de la vie tsy zaka tonga dia mividy tratran'ny problème tsy zaka ny tsenana ka mianao mety bac plus 10 ndraiky problème tsika tsisy problème kely karamana 5 000 € lasa tonga 1 000 € misy mampivangy fa jerenao le 4 ami kely antsika reny hoe jereo situation fiainana jereo hoe ny olana eo fiainana faky masisy trano tsy misy tsy mana machine labe tsy mana maternité koa rehefa miteraka miaraka amin'ny poubelle ao fa nareo hoe mba mahita reny miva jereo nge zazakely be taindely reny menao mofo kely izy dia mitsikitsika tsisy raha ino fiainana fa mifatany fotsiny hoe mbola velona indray izy androany dia c'est bon fa ny amin'ny fiainana moderne tsy mana machine labe anao dia efa mampivany sasany
tsy mihina paty ianao dia mampivahany sasany pastera tsy mety vitako le tranana Madagasikara zany dia mampivahany sasany azonareo ve le zavatra nge zavatra iainantsika daholo manday raha mbola tsisy nanana zany resaka souci ohatr'izany daholo zany mahatonga an' Jesosy tsy tia mihitsy izy ne vous souciez de rien ozy izy kenao Jesosy mba le arenany an-danitra re ty vakina aloha nareo koa kina ny maka mivakinareo alohany eo chaque jour izy suffit sa peine raha zanako ve nareo izy sy adidiko dia manino nareo vaccin fa nga tsy fantatreo marainareo ataovy ny asa hatsao fanjakako fa zany patron antsika rehefa miatsika mame karama atsika ko tsy dia Andriamanitra patron tsy mandainga indray ve tsamy ny andaminy atsika moa amin'Andriamanitra raha tsy lazaina tsony zareo ny andaminy amin'ny fofinainao io fonao mbola midoboka io ianao salama afaka miasa io dia nefa ndray hoe esotanjaka hoentinao aizy indray tsy matetika tsy any amin'izay tian'Andriamanitra mihitsy dia nefa antsika ve mbola bekinetaka tia pourquoi tu m'abandonné mampimely izy sa ozy mampimely dia ndray ny Andriamanitra an-danitra io tena tsy tantsoa izay atao efa nameny atsika mihitsy ty baiboly ty daholo ny fony vaholanao rehetra misy ny olona ndray tena za aloha raha tsy mahina an'Andriamanitra fa ny Abrahama za raha nga tsy etsiketo ka Abrahama nga nana baiboly au complet za sy ianao no andovan'ity baiboly au complet Petera nga nana baiboly au complet Petera lazainy zareo fa hoe olona sans instruction dikan'izao zany Petera mety tsy dia namahy maky teny dia nefa jereo fampiasan'Andriamanitra sy nyfatorikinan'Andriamanitra teo amin'ny fiaina za sy ianao Genèse à l'Apocalypse au complet nefa 4% fiainan'ny Petera mba hita amin'ny fiainantsika sy mivokatra reto tamin'ny Petera no hita amin'ny fiainantsika tenao kaikinao ato le problème hoe dia ato koa le problème azonareo le izy ka rehefa amin'ny sekoly ato sy ny ato any no tena amboariny ozy izy taty colombe teny blocage an'le nandray mandray tena any fa ato avy eo mibloqué an'le izy satria te hanakatra loatra nandray tianao takarina ato Andriamanitra koa izy Andriamanitra fonao izy izy fotsy mila manakatra fa manaiky zareo tsara ny olona amoureux ny olona amoureux ka misy rezonjo eo misy olona tara zany aina misy fa aleko na ampiry enjea ampiry mirava izy ohatra ampiry izy mirava amin'ny fito alina enjea koa andrangay zany natao hoe amour ka ianao koa hoe amoureux de Jésus ny olona amoureux de Jésus zany tsy kamo tonga eto amin'ny sekoly satria na rendez-vous avec mon amoureux fa mahatonga ny kristiana misatra le andeha sekoly misatra andeha hivavaka misatra maky baiboly satria izy tsy amoureux de Jésus ny tena marina Jesosy tsy mitady religieux fa mitady amoureux ozy izy inona natezitra ny Jesosy tamin'ny fiangonana tany amin'ny Apocalypse virena fitiavana voalohany hoe hitako izy izy ny fanomponareo hitako ny soa ataonareo fa virena fitiavana voalohany Andriamanitra mitady kristiana amoureux sy passionné fa tsy olona religieux ohatrany ianao amoureux reny ohatranao ny amoureux-nao amin'ny vadinao ny amoureux voalohany reny tsy tany lery zay mivady zao tadidiko mihitsy tezitra mihitsy pasteroza tamin'izany zay pasteroza chambre d'étudiant dia 2 heures ny décalage pasteur Tommy any Madagasikara fo izy miefatra dia hoe izy ny traty amiko nefa tsika ty afao fantatsika tsara fa tsy mitovy zany hoe amin'io andro sabotsy fo mihitsy amin'ny enina maraina amin'ilay hivera lanezy be zay hitraty zay mitsamo pasteur ndraiky midonga efa kosa nga tsy mavaka tenena kosa izy mba amin'ny sivy au moins satria nahoana amoureux tamin'izany tsy hoe be vola be vao mahazo karama ke manao bébisity lasa mividy carte de crédit tonga dia voazy izy le carte de crédit voaka metavana tonga dia micomposé miantso azy tsy jerena le volana ohatra anao fa tsy na amoureux fa mahatonga ny kristiana be qu'est-ce qu'il y a okarisokarisoka izy tsy amoureux an'Andriamanitra izy tsy tia an'Andriamanitra raha mbola aloha zavatra aloha dia angatao le hoe te amoureux anao Jesosy izy Joseph Davy adala amin'ny Jesosy kenao rehefa amoureux de Jésus adala anao masony zao tontolo zao satria na zavatra ataonao insensé à la vue du monde ka ianao rehefa amoureux koa tsy t'en fous ireo raha mipoty amin'le site hoe tsy hitanao manodidinao meanao tsy rahanao satria anao absorbé amin'le olo ty anao dia anao koa rehefa absorbé de Jésus na mitenanao zao tontolo zao mais t'es fou comment ça Jésus que tu es mais je comprends pas ta religion tu t'en fous ina raha renao zay manenjika anao parce que toi tu es amoureux ka une vie amoureuse avec Jésus ina raha renao an'izany aloha izy iteny aza ataonao olona reny olona manenjika anao reny amin'ny fianakaviana anao reny lasa seka dia alors za amoureux de Jésus hoe laisse-moi tranquille nga ianao miara-miaina anatin'ny vie amoureuse nay amen ao tsara ve aloha ianao hoe
Ainsi que Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Jean chapitre 1, verset 1 à 14, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Lehibe mila fantatrao. Indray marany kristiana tay ohatra ny hoe marian'le vavoloatra ilay pasteur Rodolphe manokana zao ohatra dia par la grâce de Dieu sehoany Jesosy. Oui, c'est bien. Dia misy olona ndraiky za koa rangatsy anaraka an Jesosy amin'ny pasteur Rodolphe raha tsy sehoany a. Fa io no ten'Andriamanitra milaza fa la parole de Dieu était Dieu et la parole était Dieu. Kenao fa mety ty boky ty moa za anatontono ohatra hoe tsy dia hita. Fa le baboly be iny tout est la parole de Dieu, donc tout est Dieu de Genèse à l'Apocalypse. Dieu est dedans, c'est le cœur de Dieu. Et pourquoi tu te plains, il est où Dieu? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ses sociaux. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. C'est le tsara. C'est social, nous n'en sommes tous les autres sans me reconnaître. Vous disiez? Et le monde aussi ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Soret soa Andriamanitra. Tenefa ino nataona ny olombelona amin'ny soretra alefa fotsiny vaovao dia hitanao zavatra mifanga ataon'ny olombelona atao amin'ity tany ity. Tsy mila mandeha lavitra ianao. Alefanao fotsiny 12:45 vaovoana 15 minutes dia efa hitanao hoe les dégâts que l'humanité a fait de la création de Dieu. Dia nefa nina zavatra reny efa torianao an'Andriamanitra izao toy zareo. Andriamanitra mihitsy ozy izy ratsy. Si Dieu nous aime, pourquoi il y a l'inondation? Si Dieu nous aime, fa nefa tsy fantatry ny olombelona hoe il est sa propre source de destruction. Satan inge tsy mana pouvoir détruire ny olona directement fa ny olombelona ihany mampiasa ny olombelona hamono ny tenany. Satria ty tanty ty tsarovy tsara fa ozy izy Andriamanitra hoe tamina morana io je vais vous donner aussi la domination sur les eaux, sur ça mahatonga ny olombelona afaka isan'ny créature eto tany reny afaka midominer ny ciel, ny terre, ny mer, sous terre, ny olombelona. Satria tsika mihitsy men'Andriamanitra ny domination. Dia na ny nature io aza ny olombelona ihany midomine an'io dia mampatonga ny hoe problème météorologique tsy mila akory Andriamanitra maudire fa ny zavatra ataon'ny olombelona eto amin'ity tany ity ihany. Satria noho ny soif de pouvoir, no soif de l'argent, iny resaka construction isan-karazany goana lava tedavina zao trandraka pétrole zao, tsy haiko resaka arma dia ohatr'izany zavatra be da be mampitonga perturber ho azy ny climat. C'est l'homme même qui est la source de tout problème, satria il se séparer de Dieu izy. Tsy fa ny zavatra nomen'Andriamanitra tsika nefa tonga dia efa patka parfait fa ny olona nanaratsy azy. Dia iny Dieu foana n'accusé, satria nahoana efa animé an'ilay esprit Satan ny monde izay nidominer nature humaine izay tsy mahay mankatoa an'Andriamanitra. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous allons contempler l'entité d'Andriamanitra ity zany tena anao fa ka mahita ny gloire ianao. Fa ianao hoe manana izay conscience zay hoe rehefa mijery an'ity baiboly ity dia tina raha reky Abraham lava be raha le verset ay ty verset firy anatin'ity chapitre ray ity. Fa io zao Jesosy miteny hoe sa parole ozy izy misy gloire. Zay attitude zay fotsiny ianary fotsiny zay attitude zay rehefa alohanao mandray baiboly. Za miteny anao fa faly be faly masy révélé anao satria hita an'ilay fonao hisokatra aminy. Zay etaetanao zay ihainy le teny zay gloire. Ahita ny gloire anao indray Andriamanitra sokafy masoko anao ahita ny gloire anao. Fa mahavoanao raisinao ohatrany amaky an'le métro anaty gazety anaty métro reny anao dia iny indray dia sa zay bareo efa rehetra zany za mahatonga anao tsisy vokatra mihitsy ao fiainanao. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
Car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Et Yom 13, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Androan antsika discerner antsika androany ny différence ahafantarantsika hoe ahoana zany hoe tarihan'ny fanahy fa tsy tarihan'ny mofo ntsony. Itsika zany tamintsika mbola tsy tera-baovao dia tsarovy tsara fa ny olona voalohany indrindra aloha dia esprit petit ty lohatany tsy dia tsara izy zany fa ela tsy noratra tableau. Esprit ny olona indray ny olona rehefa mahita hoe inona atao hoe olombelona dia ilay zasy anao hita maso io fa maha olombelona anao dia ilay ao anatinao. Esprit tsika ao anaty âme, ao anaty corps. Azontsika tsara dia tsika tamintsika nanomboka séparé de Dieu no fahotana satria na Andriamanitra esprit zany nampatonga an'Andriamanitra hoe misy part d'esprit ao anatin'ny olombelona satria na connexion tsika amin'Andriamanitra dia avy amin'ny esprit foana. Andriamanitra tsy mitoetra anatin'ity chair ty, Andriamanitra tsy mitoetra amin'ny zavatra matériel ty, n'Andriamanitra esprit. Dia nefa tamin'ny olombelona nanota doza izy Andriamanitra zaho tsy toetra foana ao anatin'ny fanahin'ny olombelona. Dia ty esprit ty le lasa tonga tsisy an'ny Dieu ntsony. Dia rehefa tsisy an'ny Dieu ntsony ty lasa tonga fitoeran'ny fanahy maloto na ty lasa hoe lasa esclave, lasa prisonnier le esprit. Dia lasa ohatrany hoe gadro tsy ninino, ohatrany hoe maty. Ohatrany hoe ny olona mbola tsy tera-baovao zany dia ohatrany hoe maty. Dia ty le âme, ty ny âme amin'ny teny gasy izy aina ve? Aina izy amin'ny teny gasy. Dia ao anatin'io âme io capacité naturelle de l'homme io, ny olona rehetra misy an'io na olona tera-baovao na tsy tera-baovao ny âme. Ao anatin'ny âme misy ny émotion. Ao anatin'ny âme misy ny sentiment. Dia ao anatin'ny âme ao koa ny capacité intellectuelle izay omen'Andriamanitra arak'izay za mahatonga hoe sasany misy chirurgien, sasany misy tsy haiko ohatrohatr'izay capacité intellectuelle. Za mahatonga hoe efa maninona dentiste misy mana capacité intellectuelle be hoe tsy manana Jesosy satria ireny zavatra talent sy don omen'Andriamanitra anatin'ny âme ireny. Dia inona koa ilay mahatonga tenentsika anatin'ny âme? En gros zany io ny pensée. Dia ny corps atsika dia miaina noho ny amin'ny 5 sens. Io zao dia fampianatsika midifférencier. Dia zao zany le izy ny olona anankiray zany rehefa mbola tsy tera-baovao dia tsy manana ny Saint Esprit ny esprit-any. Azontsika aloha izay. Dia la plupart amin'ny olombelona dia miaina en fonction n'ity âme ity. Tsarovy tsara fa ny connexion voalohany corps dia amin'ny âme. Za mampatonga ny hoe inona zavatra atakeny devoly voalohany ny corps foana. Ny atakeny ity ny devoly rehefa marary ny tenanao zaka ny sainao sy ny psychologianao ntsony le izy. Dia misy ny olona koa atakeny satana amin'ny zavatra resaka mitouché n'ity émotion sy ny sentiment ty. Ohatra hoe miprovoqué izy anatin'ny relation olona matezitra anao sy ny sisa dia izy mivoa ty am'ty marary. Dia misy koa ny olona miaina en fonction izay le teny amin'ny Jesosy hoe ny désir de la chair. Ny olona zany ny olona tsy kristiana zany sy hoe tsy manao renouvelé dia miaina entiny reto âme sy corps reto. Dia nefa ty âme ty ozy izy Jesosy hoe ty le nature humaine tsy mahay makatoa an'Andriamanitra. Ty âme ty le manana le bien et le mal, le tao aorianan'ny fahotana. Ao anatin'ny âme io bien et le mal io. Taloha ny âme tsy mahafantatra
fantatra izany bien sy mal izany fa fahatsaran'Andriamanitra ny fatana tsy manana existence namaly izany fa rehefa tonga nanonta ny olombelona dia tia aminy tia lasa niteraka an'ity capacité ity lasa propre manana propre jugement ny olombelona miteny hoe tia ny bien dia tia ny mal dia lasa ohatrany hoe misy ny inona moral non tsy dety moral ka any amin'izao tontolo izao zao le hoe anina mba manana moral le ohatrany hoe soi-disant hoe moi je fais quand même le bien je fais pas ceci fotsiny dia je fais le bien iny resaka moral zany moral ny olombelona moral ny olombelona tsy idina amin'Andriamanitra mihitsy ny olombelona rehetra samy misy taona hoe za tsy tueur za tsy pédophile donc za efa bien fa rehefa mijery ny ten'Andriamanitra ianao il suffit pas de hoe je vole pas de temps en temps ceci dia zay midika hoe bien non valeur morale zay valeur morale dia ny ankamaroan'ny olombelona dia miaina amin'ity dia ny esprit nefany rehefa tsisy ny esprit an'Andriamanitra dia tonga afaka habiten'ny satana ty esprit tsy satana tsy mahay esprit koa izy dia mitady toerana izy dia zay mahatonga reny olona ohatrany hoe possédé reny zao tsika milaza hoe ny olona possédé dia le olona le démoniaka reny fa za mitenanao fa ny olombelona rehetra zay tsy manana fanemasana fa possédé daholo fa manifestation tsy voatery hitovy ohatr'ireny fa za no tenanao fa alao mahita reny olona le olona hita re hoe démoniaka reny satria nisy hita hoe misy démon tsy afaka miafina fa za no tenanao fa rehefa mahita reny criminel ohatra hoe pédophile reny nareo na tueur en série mety mipetraka ampovoanao eo izy tsy fantatrao izy tueur en série sy pédophile fa ahoana satria nefa nisy possédé any satria tsy maintsy esprit mauvais manosika azy amon'olona sy hoe tia mamon'olona tia mivioler sy ohatr'izany dia rehefa tonga esclave ny satan io esprit io dia domineny amin'izay ty aminy ity dia rehefa domineny io aminy io dia baiko ny araka n'izay tiany dia lasa mibaiko ny corps dia mibaiko anazy eo amin'ny fiainana isan'andro dia ty resaka valeur morale ty mbola atao hoe famindrapon'Andriamanitra zay no mahatonga an'izay Jesosy miteny ny farany azy dia maro izy hoe angatsika ny fitiavana satria misy dose zany napetraka-Andriamanitra any anatin'ny aman'ny olombelona ohatra hoe nisy dose d'amour ao anatin'io misy dose de compassion ihany misy dose de miséricorde ihany misy dose de joie ihany za mahatonga ny olona ohatrany afaka miaina ohatra ny olona anankiray de 0-80 ans na tsisy Jesosy ary fa afaka miaina izy eto tany de 0-80 ans noho ny dose napetraka-Andriamanitra noho ny amin'ny famindrapony satria le hoe souffle de vie ozy izy Andriamanitra tamin'ny souffle tamin'ny Adama sy Eva dia misy part de Dieu foana zany ny olombelona rehetra eto tany za mahatonga n'Andriamanitra hoe tsy mahazo miteny ratsy an'izy anisy tsika sy misy dose de Dieu ihany ao anatin'iny fa tonga io dose-n'Andriamanitra io zany tsy ho ritra dia mila connecté zay le mila tera vaovao tsika mila reconnecté amin'ny source mila réconcilier amin'ny source zanak'olombelona raha ohatra tsika tahiainan'le éternité no men'Andriamanitra dia hiditra amin'izay atsika ny amin'le nature vaovao rehefa tonga tera vaovao tsika rehefa tera vaovao tsika dia ozy izy ny ten'Andriamanitra le Saint-Esprit ozy izy le Saint-Esprit fait un avec notre esprit io mahatonga antsika le hoe nouvelle créature maro amin'ny olona ndray mieritratra hoe ahoana zany hoe je suis une nouvelle créature dia ohatrany hoe tonga dia saint be daholo ny zavatra rehetra fa misy ny création voalohany rehefa tera vaovao tsika dia création de la notre nature spirituelle io le olom-baovao ny esprit atsika lasa régénéré lasa niverin'Andriamanitra nipetraka ao anatin'ny olombelona satria rehefa vitan'i Jesosy le sacrifice nanadio atsika dia tonga amin'izay fanamasina ny toetra ao anatin'ny esprit atsika ao amin'ny 2 Corinthiens 5:17 zao tsika mahita an'io 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Amenez à Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dia io zany mahatonga nasy ianao nouvelle créature. Zay no fatao hoe ny esprit anao tsy
inhabité intsony ary tsy misy koaty intsony tsy misy squateur intsony anatin'ny esprit anao fa lasa fany masina no mitoetra ao satria nao zay hoe Andriamanitra esprit, il vit dans notre esprit, Dieu n'est pas dans notre âme. Zay mavoan'ny kristiana be da be. Ny kristiana be da be afangaro ny feoan'ny âme sy ny feoan'ny fanahy masina, tsy mahay midiscerner izy fa Dieu il est dans notre esprit. De ny âme atsika indray, ny âme atsika lasa manana soutien, lasa manana soutien noho ny fananany Saint-Esprit zay ao anatin'ny esprit atsika. Zay moa tonga n'Andriamanitra Jesosy miteny hoe c'est notre ami, c'est notre consolateur. Satria ny âme tsy mana capacité mihitsiny ahakatoa an'Andriamanitra ty amy ty de influenceny foana ny zavatry ny corps, zavatra mahazo amin'ny corps sy ny zavatra extérieur. Rehetra zany influenceny zavatra extérieur foana reo ohatr'izao raha olona tsy tera-baovao dia ohatr'izao foana marary ohatra amin'ny tenany dia ny amany koa tsy zakan'ny amany izy ohatra mijery fotsiny ny émission letanareo le olona le obèse reny dia hoe dina zavatra voalohany matetika ampianarin'le coach anazy any mentalité aloha forger dia inona le mentalité ao amin'ny aminy fa rehefa resaka spirituel fakatongana an'Andriamanitra ça suffit pas d'être forgé juste mentalement fa il faut une nature supérieure qui est la nature divine dans le Saint-Esprit. Dia rehefa tonga ao anatintsika zany ny esprit de Dieu dia lasa mana soutien amin'izay ny amantsika. Zay moa tonga André Jesosy miteny hoe vous êtes plus orphelin. Le orphelin tsy resaka fotsiny hoe tsy reritsika eto tany fa ny amantsika mihitsy tsy orphelin intsony ohatra hoe tsy mora marary saina marary fo ohatr'izany intsony fa manana Saint-Esprit soutien. Dia tena marina zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia avato ny baiko tia ny maître amin'ny fiainanao fa mahavoan'ny kristiana maro mbola baiko nyty amany ity izy dia tia corps ity foana. Exemple ohatra hoe tsotra be fotsiny koa ohatra olona anankiray zao ohatra hoe mitaraina izy ngezangeza nefa tsy maîtriser ny sakafo miditra ao anatin'ny vavany satria nanahoana tsy manana hery ty amany ity hibaiko ny vavany tsy apiditra sakafo tsony fa hoana fa ianao rehefa ao an'esprit dia ny esprit anao baiko mame force ny amanao refuser ny corps anao. Dia zay moa tonga ny hoe misy ny kristiana ohatra hoe misy fahotana tsy mety afaka ohatra ny hoe za pasteur tahiala ihany fa ohatra satria tsy miankina amin'ny fanahy masina fa miankina n'ity amany ity dia nefa n'ity amany ity tia le nature pécheresse miaraka n'ity corps ity ny corps angeny tena marina raha tsisy an'ity amy ity dia il sert à rien fa ny corps subiran'izay baiko ny aminy fa rehefa tsy manana an'izay zavatra izay ianao dia ny zavatra mitranga dia ohatra ny hoe besoin ny corps ny baiko ny aminy dia ohatra ny hoe tsy m'existe ny esprit dia marany kristiana mbola miaina foana entin'ity amity. Donc il reste qu'il y a Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 13-14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Marany kristiana mbola be olana amin'ny fiainany satria nahoana entiny ty amany ity entiny émotion entiny sentiment dia araka ny tanjona teo hoe sy nizerytsika tsirairay avy zay nandray ny SMS tamin'ity semaine ity nefa pasteur Tomi entiny humeurany ohatrany manana sensation hoe te ho faly dia faly manana sensation hoe te ho tezitra dia tezitra satria nataony anina zao dia te dongy satria na ohatra ohatr'izao tenina gâteau andreo dia mihina gâteau tenina frity andreo tenina frity. Dia rehefa tonga amin'ny prise de sang dia misy diabète misy cholestérol fa maninonao tsy mibaiko tokony ny aty amin'ny esprit anao baiko ny amanao dia mibaiko ny corps anao dia mivao azy ny olana eo amin'ny fiainanao rehefa ohatr'izay ny fiainana rehefa ohatr'izay principe ohatr'izay fahafantaranao hoe zanak'Andriamanitra ianao zany tsy dominer ny zavatra extérieur atsony. Zay mahatonga an'i Jesosy il est le maître. Tsy dominer ny olona tezitra ianao tsy dominer ny olona tsy miréagir intsony ianao na misy olona manao ratsy anao
tsy domine ny zavatra ataon'ny olona na tsy ataon'ny olona aminao, tsy domine ny zavatra mety marary amin'ny vatanao ianao, fa izy ataon'ny esprit amin'izay ny domine. Dia ny fahatanina mipetraka dia hoe ahoana ary taty mihitsy na aizako hoe discerner an'ity esprit ity. Zavatra voalohany indrindra aloha mila ianao mivoky tenin'Andriamanitra. Araka ilay nitenentsika teo hoe ny tenin'Andriamanitra ny baiboly dia ao ny feon'Andriamanitra. Maro amin'ny kristiana mazava fa kristiana fa tsika maminakana 3 fois par jour, fa misy ny olona milaza fa kristiana fa 15 minutes le dimanche par semaine ny sakafo ara-panany. Ka tsika avant d'être encore nous sommes d'abord des personnes spirituelles. Dia tokony manana tsika misy régime alimentaire spirituel ahatonga anao hianana connexion plus amin'ny Saint-Esprit, ahatonga anao tsy dominer ny extérieur atsony fa mba ho Saint-Esprit dominer anao. Maro amin'ny kristiana zany manana le Saint-Esprit efa tera-baovao izy, fa mivitsy no mipermettre ny Saint-Esprit hidominer amin'ny fiainana. Fa avelan'ny avelan'ny ato fotsiny Saint-Esprit attristé dia ny fiainana mandeha araka izay âme sy nentin'ny corps ihany. Fa zany mampitonga antsika mila mihinan-kanina ny tenin'Andriamanitra. Ny âme-manao mila restaurena. Rehefa après une nouvelle naissance ianao dia ny âme-manao mila restauration. Dia rehefa mivoky teny ianao dia mais sensible amin'ny Saint-Esprit izay ao anatin'ny esprit ianao. Rehefa manana fiainam-bavaka ianao, persévérer anao anatin'ny fenonan'ny tenin'Andriamanitra, anatin'ny adoration, anatin'ny prière, anatin'ny louange. Ianao aloha raha tena hoe régime spirituel alimentaire anao dia eto isaky sabotsy any dia very be ianao. Fa isan'andro ve ianao manana menao sakafo ny fanahinao io? Plus ianao connecté amin'ny tenin'Andriamanitra, plus ianao connecté amin'ny fanahy masina. Satria nous Jesosy hoe le Saint-Esprit il répond au nom de Jésus. Tsika zao rehefa le miteny amin'ny anaran'i Jesosy, hoe voaka Satana, tsy le fait ianao miteny iny mahatonga izy mitranga, fa ny fanahy masina ao anatinao no mamaly noho ny anaran'i Jesosy satria misy teny ao anatinao. Dia fanahy masina, il est là où la parole de Dieu est. Ka raha ohatra ianao ka te-hitombo discernement amin'ny fanahy masina, dia déjà aloha tomboanao fifandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny voalohany izy mety tsy voatery automatique, fa ampianao vavaka izy, ampianao amin'ny vavaka iny teny iny. Ohatra Jesosy efa mitenao hoe ianao za mangalatra tsony dia nefa le âme-manao mbola esclave n'esprit voleur. Dia nefa ny tenin'Andriamanitra miteny dia mandoalia ianao. Jesosy ianao miteny fa hotana mangalatra. Io ianao rehefa le mandoalika en fait maka appui amin'ny Saint-Esprit ianao amin'iny. Satria le Saint-Esprit c'est la capacité que Dieu nous donne pour nous permettre de faire ce qui nous est impossible de faire de nous-mêmes. Zay tsy vitan'ity âme ity vitan'ny Saint-Esprit mampanatanteraka anazy. Dia zay mahatonga antsika mila mivavaka koa, fa tsy mitonao mivavaka ianao hoe fanahy masina zao ny teninao apio hoe libéreo ty amako ty. Tsy zatra anota tsony, tsokony tsy jagajaga tsony, fa tsy tia fijagajagana tsony ny fanahy. Ny vatako tsy natao hijanga tsony satria na tempon'ny fanahy masina. Zay mahatonga antsika tempon'ny fanahy masina. Le tempony tsy ho fait ty vatako ty goanina dia aiza le fanahy masina. Fa ao anatin'ny esprit anao izy, fa ty corps ty c'est rien, c'est qu'une enveloppe. Fa maro amin'ny kristiana mamay souci an'ity enveloppe ty. Zay mahatonga anao be olana be satria ty enveloppe ty mibaiko anao, dia ny âme-manao koa lavela asa tonga dia esclave ny enveloppe fotsiny. Fa ianao raha mandeha amin'ny esprit, zany tenao fa miova be ny fiainanao. Ina fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Satria ny fanahy masina ao anatinao, Jesosy velona ao anatinao. Tsy ninona izay korotana ty manodidina ty tsy tonga aty mihitsy rehefa tonga avec le Saint-Esprit ny esprit anao. Eto zany intact, ty bulle ray ty tena intact. Fa ny problème anasy ianao ny âme-manao tsy mamay ouverture eto. Fa rehefa menao ouverture ny eto dia mikrina, zay le source. Les sources ange tsy fantatrao fa ao anatinao ihany. Zay mahatonga antsika rehefa hoe mivavaka mangataka resaka parler en langue dia hoe feno misy midéborde satria efa ao anatinao le izy. Noho ny fanahy masina raisinao efa ao anatinao les sources d'eau vive efa ao anatinao. Fa tsy manisy ouverture ianao ahafahan'le source mikoler. Dia rehefa mikoler ao amin'ny âme-manao le izy dia tonga dia miposséder ny âme-manao amin'izay ny Saint-Esprit. Dia ina miposséder ny voalohany ny sainao.
tonga dia ny lelanao posy maîtrisena hiteny amin'ny teny tsy fantatra satria nasorsa problème antsika olombelona voalohany tonga dia ty saina sy ty vavy ty nge raha hiteniteny foana koa grave be na amin'ny fiainan'ny tenantsika na amin'ny fiainan'ny hafa manozona ny tenantsika dia ina zavatra profo mifany masina voalohany zavatra tiako voalohany mitoky voalohany dominena ozy izy atonga fiainanao iova ny sainao ozy izy dia mivavanao dia nefa ninona ozy izy jesosy zay mivoaka ny vava ozy dia betsaka ao am-po io le aminy avelao ny source de Dieu icoulé mampikoulé an'io dia tombo anaty teny dia ohatrany hoe filambany mihitsy le tongafa sekoly zareo dia aveo nefa anao manana problème au vie spirituelle anao tsy hainao miatrika ny olana eo fiainanao tsy hainao mifery face amina fahotana kely tsisy dikana anankiray nefa ny ao anatinao tsy fantatrao fa lehibe ny ao amin'izao tontolo izao tsy hainao mifasina olona miintimide anao ohatra misy lany tonga dia manao izao anao tonga dia eny anao fa miforidrano kely satria tsy fantanao izy ianao ny identité en kristiana dia izy en esprit voalohany indrindra tsy nitoeranao ampiasanao na diplomanao na tsy haiko mareny na marainao fa voalohany indrindra ny identiténao voalohany dia en Krista aloha ato ny identité anao io ny englobe ny fiainanao ato ka rehefa lesenao dominer ny fanahy masina ny fiainanao ray amanontolo misosa ho azy ny aty ivelany tsy tonga dia hitanao fa tsisy dikany daholo dohatr'izany tsika ohatra rehefa hoe misy mpanompon'Andriamanitra ahoana moa ny heverinareo ireny don les 9 dons men'Andriamanitra reny don de connaissance ohatra hoe tonga dia miteny misy mpanompon'Andriamanitra zao miteny anao fa ny masina hoe ianao hono nandeha taristary ahoana afantarany an'izany efa misy tsy tany satria ny esprit illimité quand l'église de Christ amin'izao fotoana l'église est trop devenue rationnelle et naturelle le corps du Christ est d'abord spirituel tsy resaka spiritisme ny resaka eto sao dia misy resaka anao incantation ty tsy resaka spiritisme mihitsy fa ny monde ny esprit ny ennemi atsika déjà esprit ka ianao raha mitetika fampiasan'ny amanao hiatrika ny devoly resy ianao satria na izy ary afaka mibaika an'io fa en esprit ianao zay mahatonga ny Paul miteny conduit par l'esprit dia ina le fahafantanao conduit par l'esprit tedavy le fruit de l'esprit ireo aloha fa ahoana fa ny masina no à l'aise fa mandoalia ianao dia raha mbola hitanao fa tsy tanteraka ny fitiavana ny faneritreretena mbola tsy namela helika ianao zany andoaliana aloha fa zany problème ambolanao fa le amanao mbola tsy mety restauré io andoaliana fa io source ny problème amin'ny fiainanao io andoaliana zany tena za mahatonga an' Jesosy hoe katsao izy ny fanjakako ataovy zay atonga an'io amanao hifanaiky amin'ny Saint Esprit ohatrany hoe couple anankiray zany ny Saint Esprit sy ny aminy le Saint Esprit et le mari de l'âme ohatrany hoe c'est l'épouse et l'épouse se soumet au mari et le corps ohatrany hoe c'est le foyer zay mahatonga ny John teny hoe manira ozy mba ombinina ny tenanao tahaka ny fanahinao dika zany fanambinana nyty corps ty zany misy relation fanambinana ny amanao fa ahoana fanambinana ny amanao fanekenao ho ambany fahefana ny esprit c'est une vie du chrétien né de nouveau notre âme apprend à cohabiter avec le Saint-Esprit satria le Saint-Esprit est devenu le maître des lieux fanaka misy koa ny problème ny chrétien sasatsasany mais le compartiment i Saint-Esprit ohatra ty parti any Saint-Esprit mba miako eto misokatra la clé ok Saint-Esprit ohatra ty parti anankiray ty momba ny ohatra ny famille kely ka mbola tsy zany taloha Saint-Esprit fa aloha tsy sokatra misy ty varavarany ty dia zay mahatonga antsika tsy miaina les plénitudes divines satria tsika refuser un Saint-Esprit icoulé dans toute notre âme pour toucher notre corps dia rehefa tonga plénitude afiantsika raha mahatonga dia miimpacter un monde ho azy tsika zay mahatonga Jesosy miteny hoe briller au milieu du monde la lumière qui brille elle débute ici ianao zao dia mihevitra ataovy Jesosy ataovy mpanambola be sy mpanan-karena be dia amin'izay mino an'Andriamanitra ny olon-drehetra fa za miteny anao fa ny silamo nge manan-karena be marina zao tsy maty franc-maçon nge manan-karena be ka ianao raha hevitra fotsiny resaka volanao atonga ny olona iova c'est pas ça qui va changer les gens fa une lumière la lumière qui brille c'est une nature spirituelle mihitsy les lumières aloha
Petapenga maheraka zao eo amin'izao toa zao tsy kristianina ka ianao raha hoe za jesosy mahay be dia tena tonga attiré olona be da be zany ko be da beko Yolande zao nandeha HEC firy diplôme firy nga manino izy hoe Ziana ary mananona be koa izy le matinao Apple nanapaizana be tsy tao amin'ny Jesosy karaha izay fotsiny fikiranao tonga anao hoe za iny natonga anao lumière au milieu du monde diso ianao fa mahatonga anao lumière au milieu du monde c'est la gloire de Dieu la lumière de Dieu mihitsy c'est un état spirituel ozy izy ny any amin'ny psaume hoe santez ozy izy comme l'éternel est bon ny esprit zany manana sens koa ny esprit tahaka ny sens ny amantsika hoe le toucher le goût l'odorat tsy haiko fa ny esprit io zany limité manatongotra koa zany ny esprit za moa tonga pasteur ohatra rehefa mitondra mibavaka anao dia hita asehoany saint esprit en esprit izy tsy mila miatsika amin'ny toerana izy fa ety zao natao ny anina fa mba hita mibavaka izy fa nanota indray na hoe teny ny anina fa nanao an'izao ny don de connaissance ny don de sagesse avaiza moa ianao mare an'le feon'Andriamanitra sy ao en esprit fa inona manomboka aiza izy fangina ny aminanao aloha dia omeovana ny saint esprit eo amin'ny fiainanao izy tsy resaka incantation mihitsy fa ataovy manananao communion amin'ny saint esprit vavaka tenin'Andriamanitra louange et adoration reo menu an'ny kristianina tous les jours reo sakafon'ny kristianina tous les jours zay nefa tonga ny Jesosy niteny hoe sa première nourriture c'est toute parole qui sort de la bouche de mon père Jesosy tsy nampianatra ny disciple mihitsy hanao incantation na resaka spiritisme fa ndraindraytsika taloha satria nampianaranatsika loatra le hoe ny sorcier hono ny manidina mialina mpamosavy maneva ny zozo fa ianao koa eo ny esprit am'izay ny saint esprit mbola mahery reny mauvais esprit reny fa hampianatra atsika Andriamanitra hanomboka zao hidévelopper un sens spirituel atsika amin'izay fa mba ianao attentif dia ahoana nahatonga atsika attentif makatohan'Andriamanitra miainao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tetavy mihitsy zay hoe ça moi je veux plaire au Saint-Esprit qui vit en moi fa ndraindraytsika mandehandeha dia tsy fantatsika hoe za le tombe du Saint-Esprit tsy be da tenena foana zany am-piangonana itsika itoeran'ny fanemasina tenena laverina mihitsy fa fantatrao ve fa naiza misy anao tsy fanemasina ao anatinao kimpira anao mba micommuniquer miaraka aminy ohatra rehefa pause déjeuner anao au lieu de mifosafosa miaraka amin'ny collègue mba mipetrahanao rery dia mipetraha dia miresana fanemasina maka pause kely indray anao resaka aminao inona fanemasina zao tianao ambara amiko inona indray zao ny andrasanao amiko mba tonga anao lumière eto amin'ity toeranyity ao tokantrano anao fanemasina apio indray ny fitiavana amin'ny vady aman-janako apio indray karakaranao amin'ity tokantrano ity mba tianao zavatra ataoko mba tonga hisy impact eo manodidina ny fananako anao atao anatiko ampitombo fifandraisantsika amin'ny fanema aza hoentiny ty amin'ity tsony satria no hoe sentimentanao dia terrain de guerre voalohany indrindra satana mba azahoana atsika satria ny esprit atsika tsy azo intsony dia en pensée avelombelinao aminao foana zao natao ny aninanao raha za anao valia ohatrao igny zay foana avelinao tsainao ino moa raha hitako taoko mamay ty zay foana naverinao anatinao dia mivoto dia rehefa mifeno ny ato dia mivoto ato dia rehefa mivoto ato miboraka amin'izay ny etsy dia izy mifala aveo satana rava amin'izay ny zavatra rehetra fa rehefa ohatra anao tonga dia mandeha en esprit ahoana koa tonga atsika sensible en esprit tsy maintsy misy tenin'Andriamanitra feno anatintsika tonga dia ozy izy tenin'Andriamanitra calme fotsiny anao mamerany mierika dia aloha izy andeha any tonga anao dia calme fotsiny satria zay le feo an'Andriamanitra dia rehefa may développé zay fiarahanao amin'Andriamanitra zay memary amin'ny feo fanemasina amin'izay anao nandon ary mipotra ho azy ka zay zavatra zay ny zavatra sarobidy eo fiainanao toizy ho fiarahanao amin'ny fanemasina ampitombo ny teny fiarahan'Andriamanitra tsy zavatra naturel zany disotsika kristianina fa manina izy ho forcena taty aoriana hoe ny vie chrétienne dia rationnel philosophique non Dieu est esprit et il se révèle à ses enfants qui aussi esprit ka amin'izao ankehitriny izao Andriamanitra te révélé antsika église fa militsika mandeha en esprit amin'izay ndraindray ny olona miteny anao hoe zany zao dia valavanao ny discernement d'esprit be da be ny olona miteny nazo faminaniana momba anao zao
ianao rehefa olona connecté amin'ny Saint-Esprit tonga dia fantatro hoe esprit de flatterie zany tsy izy idirany fanemasina mihitsy aloha andeha fa mahatonga anao voakotokoto ny olona voarebirebe ny olona satria anao tsy discernement de l'esprit mihitsy satria anao tsy connecté pas l'esprit fa hitany ty aminy ity dia ty aminy ity fa mikotiny io tena kotiny satana enjana be no kosa zao fiety amin'ny fiangonanay anao tonga atao chorale oa io dia oa nefa ny ilona intérêt fotsiny tsisy rarahany anao akory fa rehefa hoenao rehefa manana saint esprit tonga dia nizaniza olona masonao tonga dia fantatrao en esprit hoe tsy milango aloha aloha zany au retrait kely na tonga dia hitanao sincérité de cœur anry satria anao connecté foana avec le saint esprit za mampatokony hoe toriteny tsy vitany fotsiny hoe mitoriteny sy mahay miteny tsy hoe taty mirindra mahay mampime fa za aloha mijoro eto tsy maintsy plus d'une semaine tsy maintsy mandoalika miconnecté en saint esprit satria izy mamely le vokatra tsy hoe mitena pasteur eto dia hoe anao nangava za mahay miteny pasteur dia sans vidéo io non satria nanisy c'est en esprit za corporel fotsiny ahafahan'ny saint esprit miasa mahatonga antsika instrument la méthode de Dieu sur terre tsy maintsy olona foana zay mahatonga antsika hoe lasa nous sommes la gloire de Dieu satria rehefa possédé momba antsika iray manontolo ty c'est la vie zany d'un homme tout ça dia ireflété amin'izay fanahy masina makabana ka ny olombelona rehetra na inconscient izy manana aptitude esprit dia zay mahatonga ny olona rehefa le misy ny fruit de l'esprit anao dia attireny aminao izy na be volo na tsy be volo ahoana moa jereo tsara ke tantarany acte des apôtres voalohany amaranako azy jereo tsara ny tantarany les premiers disciples ozy ny tenin'Andriamanitra hoe sans instruction iripetera tsy nana diplôme petery mpanjony ny asany mpanjony zany tamin'izany andro zany c'est un métier pas honorable du tout ohatrany hoe olona tsisy diplôme dia ohatrany hoe bon lorangany andeha ranomasina dia mba anjono dia nefa nijereo tsara inona zavatra voalohany tatonga amin'ny Pentecôte ils ont parlé toutes les langues nefa olona tsy nianatra tsy haiko raha zareo tamin'ny voalohany raha namaky teny koa tsy nianatra tsisy niveau intellectuel mihitsy zany ry petery dia jereo koa rehefa nitoy izy dia ahoana izy navita nahazo ny attention na toute une foule de 3000 âmes dia nefa la plupart mareo foule eo était composé de gens de la haute société satria nahoana ils ont marché par l'esprit hita ny olona zany manana capacité spirituelle daholo nisy fofon'Andriamanitra ren'le esprit an'iretsy olo rehetra zay différent mahatonga an'izareo différent fa tsy hoe zasy ianao milay be na tsara be na diplômé be dia zay na tonga antsika sitrina olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra na hoe tsika manao radio be na manao internet be fa raha ohatra ka fotsika misy loha mbola tsy tonga anjakan'ny fanahy masiny momba atsika satria nireo fitaovan'ireo nge miobéira atsika nge reo hoe tsika natonga an'ireo nisy fa natonga an'ireo nisy tsy maintsy mipasy amintsika aloha Andriamanitra ohatra hoe za zao manao manina zao amin'ny Facebook le zaraina amin'ny internet sy pan-mail ireny tsy maintsy za aloha nataon'Andriamanitra fitaovana nanoratra an'le izy zay le ordi vao nampivary mizara an'le izy ka raha tsy za mihitsy aloha nandray an'izay onction zay raha tsy za mihitsy aloha ilaiky fitaovana ikorina an'izay source de vie zay tsisy vokatra mihitsy ny zavatra zaraiko iny ka lasa tonga ohatrany hoe écriture sur papier le izy dia zay ny important ny kristiana manana communion avec le Saint-Esprit satria anao tu es esprit avant d'être une âme le corps n'est pas toi le corps n'est qu'une enveloppe pour te transporter sur cette terre dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any chaque jour tenendray no akaikinao kinona mbola iketronana ny antony mampiketronanao dia tia lesona ny tenen'ny fanahy masina tamin'ny alalana ty mirindry dia satria ianao avaty aloha le corps foana aloha miasa voaloha mahita le corps mahatsapa zavatra le corps mahare le corps dia aveo iny mitarainy amin'le ame io dia mitalao kely sentiment vokitika le ame manaonao foana amin'izay le esprit dia hoy izy le esprit maloto satria tsy esprit saint ao zao atao lasa ndanan'izay makary iny le corps mitonantonana midona am-poto fa rehefa vakinao ty dia isaintsaininao andro manalina averenina zay le invitation zay le méditation saintsainao anatin'ny esprit anao io Jésus il est en moi il vit en moi il est lui-même avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde tenenina akaikinao vita amin'ny problème mandroany vita hoe
avereno any vita laotsika nangatana amin'ny finoana ny nona azona amin'ny fo ny nona azona famarina amin'ny vavana ny akena azona famonjena teneno le izy ny zavatra ny tenenina teo zao mbola teoria fa pratika vo mivoaka etsy pratika nizaliza na ho an'izay nampianatra na ho an'izay nieno a na ho atsika zay nanatrika na ambadiky ny vidéo nareo na ambadiky ny telefône nareo a ny théorie misy foana ary ny théorie dia tadidio fa ny any am-pianarana ro tsika rehefa mananana baka dia ahoana misy ny théorie dia ny voalohany problème rehefa avadika eo izy dia misy solution perfecte foana tiany atsika ny solution perfecte atsika close le lesona teo a et voici je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde tsy pasteur nanoratra an'io a fa jesosy ny tomponao no nanoratra an'io ka meteza mino an'izany teny zany ndao nangatanana dia tena teneno jesosy tena atomboka anao ary tena mino teninao raha masina amin'aramahery jesosy misaotra amin'ny teny fampianarana fa tsy raisinay fotsiny tokoa tahaka ny théorie araka ny tenen'ny jakoba hoe oka nareo tsy hovarina miainy fotsiny fa tena mpakato tsy mpiainy mpanadimy zay reto tsy jesosy toery daholo zay fanarehetra mpanadimy et les enfants en silence miverina any amin'ny toeranareo am'izay daholo nareo any amin'ny ray aman-drenareo minaran' jesosy vity tout de suite tsy mpiainy mpanadimy zay a fa ninona fanahy zay mitarika anay anadimy toerinay amin'ny anaram-berin' jesosy ary didiko tsy miverina ntsony amin'ny anaran' jesosy manomboka zao amin'ny anaran' jesosy miala toi esprit d'incrédulité, toi esprit impur, toi esprit menteur, sors et ne reviens plus jamais dans le nom précieux de Jésus. Vraiment, nous sommes dans l'Esprit Saint, c'est uni avec l'Esprit anay mandrakzay. Fa raisinay androany ara-pinoana saintsainay. Fa tu es toi-même, Seigneur, avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Sotranao zay Jesosy fa tsy orphelin tokoa zay. Sotranao zay fa tsy irery zay. Sotranao Jesosy fa l'épée dia mikorina aty anatinay androany mikorina amin'reto olo reto androany surnaturellement manogotra an'izay tsy nambolen'ray ianao manogotra an'izay tsy izy ianao androany jesosy les pensées tsy izy ianao koa miteny Romains 12:2 fa misy ny renouvellement de l'intelligence ary azonay zany androany ngotanay ary toerinay formatenay ny sainanay mba azonay an'ilay tena tsara le marina satria ny fahafantaranay marina manafaka anay tsoandery amin'ny anaramaherin' jesosy avy nazareta amen fa fahafahasavan'andriamanitra matozao a fahafahasavan'andriamanitra matozao anareo a amen tehakitsika amin'ny